Anatanteraka hetsika famoriam-bahoaka etsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny vondron'ny mpanohitra mitsangana ry malagasy ny sabotsy 4 septambra 2024. Hetsika izay nosoritana Sylvain Rabetsarono mpitarika ny mitsangana ry malagasy fa entina ny olon'ny vondron'ny mpanohitra ny tsy fetezan'ny fitantanana eto amin'ny firenena. Tsy mandeha hoy izy ny fiainam-pirenena, tsy manana viana ary misy fifangaroana ny laharam-pahamehana napetraky ny mpitondra. Raha malalana izao fa tsisy olona samy teny hoe mandeha ny raha-pirenena. Sahirana mivoaka malagasy. Tsy an'izany misy fangaroana zany ny laharam-pahamehana. Be dia be no olona maty misara ny atsimo any. Fa ray tapitrisa mahery ny zaza tsy mianatra. Sahirana malagasy, sara raha misakafo. Dia mandeha isan'andro raha misakafo. Tsisy tsy mahalala an'izany. Ka izay zany nitsangana mampiakabe hoe tena mijaly mivoaka malagasy satria eo amin'lohan'ny fidraliana io zany mbola zavatra hafa ny laharam-pahamehana ny fitondrana. Tsisy maharatsy an'izany farakofany izany. Tsy manohitra an'izany zay. Fa zao karakara aloha ny vahoaka. Apedana aloha ny vahoaka. Miadina angamba aloha tsy adina tapoko ny vahoaka amin'ny fahoriana. Fa mba omeo izay tokony sahaza azy izy zany. Be dia be ny tena tsy mety eto ny fandriampahalemana indrindra olona mena ao anatin'ny tsy fandriampahalemana nge tsy mamokatra fa nytenengy foana zay. Olona tsy mianatra bato ary ny olona tsy voatrabo tsy salama tsy afaka mianatra rehetra zany zavatra mitotoy zavatra miaraka daholo zany tsika zany latsaka katerena fa mahantra loatra. Vahaolana ahafahana manarina ny toe-karena malagasy ary manala ny fahasairana ny mponina amin'ny famerenana ny nosy eparsa araka ny hevitra mitarika ny hetsika mitsangana ry malagasy. Tamin'ny propagandy présidentielle zany many anisan'ny candidat tokana niteny tamin'ireny fotoana ireny rehefa tonga ny fitondrana dia ho hitatsika no angalana ny eparsa io nge volonté politique eo. Tsisy izay tsy malala fa atsika eparsa be dia be no afaka miara-miasa atsika amin'io fa tsy alalaina fahatany fotsiny io. Lalaina fahatany io mitsandraka volamena ary tsy atsika. Raha mitsandraka tsika mahazo grama isan'andro ny tonga ny sinoa amina kilao. Donc io koa mbola resaka zavatra hafa koa iny. Zany pétrole sy gaz zany aloha dia mbola tsy atsika zany. Fa afaka alaitsika satria atsika dia zaraina ny tombony. Raha iverenana momba ny hetsika izay ho totosaina ny sabotsy 4 septambra izao, nosorita mpikarakara ny hetsika fa nahazoana lalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny fampiasana ny kianja mitafy ny Mahamasina.